sy tovavy ankafaliana no iarabanantsika rehetra miaraka aminay to amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ny ity alina ity isoraka ianao niaraka taminay tao anatin'ny fampalalam-baovao teo tonga soa atao anatin'ny fandarana l'invité du jour fandarana izay anisan'ny be mpiandry be mpakafy ihany koa ny vahintsika ho amin'ny ity alina ity satria efa ela no niandrasantsika azy teto amin'ny plateau ny Real TV Madagasikara eto amin'ny l'invité du jour araka izany ho vahintsika ho amin'ny ity alina ity resaka manontolo makasika ny baolina kitra malagasy ary matoa rakotona be Romuald Félix na Ikotsaroro no alalantsika azy mpanazatra ny Barea ny Madagasikara miarabanao koa ary manasanao mpanajana ampitiavana ihany koa mandrosana tefitrano ary miarabanao Ikotsaroro dia ataoko an'izay ihany raha tsy mampaninina anao satria izay moa mahazatra ny olona ary misaotra anao nanaiky ny fanasana ho amin'ity alina ity tena tery be ny fotoananao ary 30 minitra maherikely eo fotsiny mba hananatsika ho ianao dia tena everiko ngamba fa tena hoe fitiavana ny Real TV fitiavana ny mpakafy ny fandarana ary fitiavana ny baolina kitra malagasy nanekenao amin'ny fanasana voninahitra lehibe ho anay izany ka dia miarabanao Kotsa miarabanao namana Gasikara dia miarahaba ny mpanaraka ny Real TV rehetra dia miarahaba ny mpanaraka sy mpity baolina kitra mankasitraka indrindra tompoko tao anatin'ny fotoana izay nandraisanao ny ekipa pirenena malagasy dia anisan'ny mirehare indrindra izay eto amin'ny Real TV hoe malagasy teratany malagasy no mitondra ny Barea ary manantitra izay fiarabananao zay satria fakomaly moa no nandrenisana ny vaovao iny everiko fa mendrika anao zany toeran'izany ary fifaliana ho anay ihany koa no miarabanao sy mirasoanao sy ny vady amanjanakao nisy interview kely zay hitako hoe ny vadinao no mpanolotsainanao voalohany indrindra dia anao vakopatalana kely madama raha manaraka anay any tokantrano amin'ity alina ity indramina kely vedivedika fotsiny ramose ary miarabanao ihany koa anatin'izay toerana sy andraikitra mankadiry satria mafimafy izy io resantsika rehefa avy eo raha sitrakao Kotsaroro tena mahazo manitsy tanteraka ianao raha sanatria misy ny fahadisoana satria mpanao gazety ny tena dia niezaka kely nitady ngamana hoe inona no mahakasika ny Kotsaroro raha ny atao hoe fikarohana kely mba hita zany dia atao hoe mpilalao tany fianaratsoatany i Kotsaroro ary tany ianao no nalain'ny FCBF tamin'izany fotoana zany ilalao tao anatin'ny club izay anisan'ny natanjaka teto Madagasikara tamin'ny fotoanandrony efa demi-finaliste ny Coupe d'Afrique vainqueur du coupe ianao tamin'ny fotoanandrony ary efa équipe nationale malagasy mazava ho azy aniatrika ihany koa anao ny lalao nosy voalohany indrindra na ny premier jeu de Jules de la francophonie tany Maroc tamin'izany fotoana izany ary ny lalao tany ivelany ianao nosy anakirolo no fantatro dia nosy Maurice sy nosy La Réunion nisy fotoana ihany koa Kotsaroro dia efa recruteur international ary mpikambana tao anatin'ny K2 Zabe zany HSB teo aloha tany amin'ny taona 14 tany hoany ingany mba tsy diso eto ianao moa anintsy azy araka nambarako teo dia ancien joueur international ianao atao amin'ny club BF ihany koa avy eo moa dia coach teny foana ianao ary nanangana école de foot ihany koa Kotsaroro ny ASR izany asa moa na mbola misy izy io androantsika mifampiresaka io ary mpanazatra ny club ny Elzico Plus moa ianao farany teo melohan'ny nanendrenanao mpanazatra ny Barea Tsanna izay nitondra ny Madagasikara sambany teo amin'ny tantara nahazo laharana fahatelo amina lalao iraisam-pirenena iverina fa voninahitra satria ianao aloha ny mpanazatra na vita nitondra ny Madagasikara teo amin'izay laharana fahatelo zay ary androany dia mpanazatra ny Barea A izay ngamba mety ho lalana kely asa misy fanamarina kely hoe Kotsaroro misy fanamarina kely tsy mpanazatra ny Elzico fa mpanazatra ny Tatou FC Tatou FC talohana natao amin'ny San ok ary makasiraka Kotsaroro zay no elakitsiny satria mety misy zay fahadisoana izay ny fantaniko voalohany ngamany hoe inona ny antony ataontsika hoe tena nanekeny Kotsaroro andray ny Barea A nefa ianao zany efa ataontsika hoe mpanazatra ny Barea Tsanna no mbola voatendry ihany koa ho mpanazatra ny Barea anao ny lalao nosy izay ho tanterahana eto Madagasikara raha ny interview zay nataonao teto amin'ny Real TV omaly dia hoe tsy isan'ireo postulé an'izay toeran'izay ianao ka inona ny antony nanekenao andray an'izay toeran'izay toka angamba iverenao kely antrany am-boalohany raha vonanomboka tapitra ny sanina dia be dia be ny nametra-panontaniana hoe vonona ve ianao ny andray ny Barea A
tamin'izay fotoana izay dia niteny mazava be hoe tsy mbola izao fotoana izao tsy mbola izao ary teny izay mihitsy dia ny antony mazava ho azy mandeha miandalana ny zavatra rehetra misy fotoana ny taolana ny zavatra rehetra ny fahafantarako azy hoe tsy tokony mbola tsy tokony tamin'ireny fotoana ireny aleo tsona amin'izao fotoana izao ary satria sanina sy ny kanina samihafa ireo zavatra reo samihafa dia ny hoe veriko hoe mbola manana fotoana andalina bebe kokoa tsy mamenatra tena hoe mianatra mbola hianatra vao tena hoe tonga amin'izany parea izay ahavo hafa mihitsy nefa noho ny fangatahana noho ny fiangaviana nisy tao amin'ny fédération sy ny mpanohana sy ny mpanapa-kevitra maromaro dia nanaika noho ny voalohany aloha fitiava-tanorazana dia fitiavana ny parea de Madagasikara dia le izy raha-pirenena teo ny fanapa-kevitra dia aloha tena teraisina hoe ny fono ny teny dia rehefa ny fono ny teny dia nanaiky zanatraniko ohatrareo tsy namany ataontsika hoe matsapatena ho mandray vato mafana ihany ve anao amin'io mandray ny toerany koatsa ny parea io satria efa tsy misy dikany intsony lay lalao roa ambiny atao amin'ny fifanitsanana kanina ary fantatrao fa raha misy mpanazatra vahiny azy dia tsy sa andray an'io toeranao io manoloana zay circonstance zay koatsaroro mazava be hoe raha mpanazatra vahiny izy dia mazava be miainao anatin'ny atao hoe fanarahana izy dia raha ho tonga izy dia tsy hanao an'izany mihitsy hoe lalao anankiroa zany hoe efa bolana tsisy mpanazatra matianina sy vahiny ka andray an'izay dika ve zany fa tsy matianina zany ianao sa tsy mamenatra tsy maninona tsy mbola matianina tsika tsy mbola matianina mbola eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia mbola tsy matianina fa ny zavatra tiako ho azavaina dia tsotra be ny anton'izy hoe ny hoe mandray zavatra vato mafana mamay tsy maintsy satria ekipa-pirenentsika ty ekipa-pirenena malagasy ty dia za malagasy dia za tian'le parea de Madagasikara iaraha malala matoa tonga amin'izao tonga aty amiko ny fanapa-kevitra dia mino fa efa raha tena tonga dia izany tamin'ny voalohany dia mino fa vonina metra-pialana Andriamatoa Nicolas Dupuy dia nanapa-kevitra ny fédération sy ny manodidina azy hoe aloha kotsiroro fa tsy tonga tany amin'izay le izy ary za koa anisan'ny teny foana za mbola tsy hanao aloha mbola tsy hoe ho aloha fa mino aho fa samy tokony hafantatra hoe efa tongotra zavatra maika tsika tsy afaka anao mihitsy andao ataony lalao dia tsisy mpanazatra io dia niangaviana dia nandray atanandroa ampanetretena indrindrindra ampitiavana ao anatiny hoe ozy izy ianao teo Gasikara hoe tsisy anjou angambo tiako mariana kely hoe diso zay satria misy inona moa le mampisy azy marintsika tsy ho tafaka hatrany amin'ny kanina tsona amin'ny 2025 fa azadino fa raha ohatra tsika risy foana eo raha risy foana indroa tsika dia misy fiatraikany BDP any amin'le larana any amin'le larana dia tsy le larana fotsiny tsy maninona ny larana nafafiry larana FIFA fa saingy zao rehefa ho avy indray ny faninanana kanina le manaraka eo dia voatery anao any amin'ny fiadinany savaranonany tsika zay tena mety ho sarotra be zay vao miatrika zay ndray vao miandrika ny lalao mivorona tsy misy ilaza mihitsy tsika hoe ho afaka any amin'ny lalao savaranonando zany hoe zany zavatra zany eo anatiny izay no fomba anankiray no entina nandresena lahatra ny mpilalao malagasy rehetra eran-tany ndrak'izao tontolo zao zay mety hoe afaka ilalao hoe andao aloha andao hiaraka dia andao hiaraka iomina andao hiaraka hanavitra ny parea de Madagasikara izay ny tanjona anatin'izy nafantatra ary araka ny tena natao hoe tsy mora le izy tena tsy moramora fa zay le izy hidirantsika mety ho stratégie ampiasainao fa milohan'izay aloha toko fantatra kely koatsaroro hoe nanomboka oviana zany ny fédération ny baolina kitra malagasy no nifampiresaka taminao satria teo aloha teo dia ohatrany hoe anarana vahiny roa moa zany ny tena mivezivezy tamin'ny hainy ho vaky jery teto amintsika teto hoe ireo no hisafidianana ka mba tiako fantatra hoe nanomboka oviana izy nifampiresaka taminao raha ny tena marina dia teo amin'ny herinandro teo herinandro le izy dia tao anatin'izay herinandro zay tsy nisy mihitsy tonga dia hoe andao ary mbola be dia be ny zavatra takina ao anatin'izay fanekeny zay sy ny zavatra indrindrandrindra amin'ny resaka raasa sy ny hoe ahoana ny fomba hitantanana ny fomba fahavondronana an'ireo mpilalao ireo eto tonga dia mety mbola teo avy any amin'izay ianao Gasikara fa tiako tonga dia milaza mialoha eto hoe za manokana tsy teo tonga amina resaka hoe expatrié locaux hoe fa ny mpilalao milalao amin'ny 7 volana jona malagasy
manana ny zoam-pirenena malagasy mizaka ny zoam-pirenena malagasy dia io tsy misy hoe tokony loko daholo zao tokony expat daholo zay zany tokony hitezana ny petit baolina kitra malagasy hoe tokony ho esorina zany satria 2.10 lahy no milalao eny ambony kianja dia 2.10 miombona malagasy miaraka manana zoam-pirenena vonina iarony voninahim-pirenena dia manana an'izay ambo-pirenena zay marary risy zay toetsan'izay ono coach Roro ananana ny coach Roro ve ny atao hoe niveau hitondra an'izany atao hoe Barea A zany angamba tsy anjarako ny tsara teny eto ny fantatro fotsiny aloha amin'izao fotoana izao dia manana ny atao hoe licence A CAF nandalo ny Antanatohatra rehetra rehefa nisy ny fiofanana nandalo ny ainga tamin'izany fotoana izany mbola tsy nisy ny licence D fa licence C dia tsy nataon'ny olona rehetra no mandalo ny licence C afaka licence C anao zay vao mahazo manao licence B tsy mahazo manao licence A anao raha tsy manana licence B nandalo n'izay Antanatohatra zay anisan'ireo promotion voalohany manana ny licence A zay eto misy ny namana zay efa nandao antsika maromaro eo amin'ny 3-4 eo miaraka amin'ny tale teknika nasional tamin'izany fotoana zany amiko lisy tokony izay zany afantarako azy tokony hanana an'izay hoe farafakiliny zay manana an'izay licence A zay anisany nanekeko ny ty zavatra ty dia ny hoe ny fahafantarako manana zavatra kely ny anarana sy nandalovana tsy teto ihany tsy licence A ihany akory nataoko ampanatretena ny teniko aminareo gasikara fa nisy fotoana nge zay ny tsy fantatry ny olona be ny olona tsy mahalala an'izany misy fotoana miala eto Madagasikara tsy andeha hitsangatsangana tsy anao ninina anisan'izany ny kapitentsika fa Nevima fa manaraka ny entraînement fa Nevima anisan'ny zavatra natao zany saika hoe isa-taona fa saingy nisy an'iny aretina Covid iny tsika dia nanomboka tamin'iny any tsy dia afaka nivoaka tapaka kely tonga any amin'izay satria zay mpitondra ankizy mivoaka isa-taona ny ASR efa manana partenariat ny ivelany mivoaka indroa isa-taona zay dia ny ararotiko amin'izany fotoana zany ny manaraka sy manaraka n'ireny fanazaran-tenana professionnel n'ireny miresaka amin'ireny rehetrareny tsy fantatro mety hoe ampy ve zany zavatra rehetra tany saiko eto zany fa ny zavatra kely fantatro fotsiny dia ilay izy koa gasikara mitovy amin'ny fiainana rehetra nge ny fiainan'ny mpanazatra sy ny baolina kitra raha teteny anao hoe misy ankizy tsy mitovy mihitsy ny avo ny lycée sy ny université tsy mitovy ka raha mananjanaka ve tsika afaka baky izy mety disyde moyenne dia anao ray aman-dreny ve mety hitenina hoe tsy mitovy ny avo fa aloha mijanona ato amin'ny lycée ihany fa ny fiainana miakina Antanatohatra ny fiainana lanja miakatra ny fiainana dia ho ana veriko hoe fotoana zao zay ny nanakeko n'ity zavatra ty tsy moramora ary za eto tsy miteny hoe vitako tsy maintsy mandresy zay fa ho ana tsotra fotsiny hoe miasa dia rehefa miasa ianao dia mino fa izy vokatra foana azon'ny coach Roro ampifantarina aminay ve ny asan'izany atao hoe recruteur international zany mandray karama ve fifaninanana ve no hidiranao sa ohatrohatrany ahoana le farany tonga dia valiako ny agent des joueurs moa no tena anarany agent des joueurs dia ny agent des joueurs tena izay mihitsy misy faninanana nataon'ny FIFA ohatra ny karazana concours tamin'izany fotoana izany tadidiko fa zahary any no nanao teto Madagasikara dia mba anisany mba agent des joueurs voalohany teto Madagasikara tamin'izany tany amin'ny raha tsy diso tany amin'ny 2007 tany izy zay ngamba ny agent des joueurs dia tsotra be io tsisy karama fa ny agent des joueurs ohatra mpanera izay ny olana dia rehefa ohatra mpanera dia mivarotra entana ianao arakaraky ny entana lafo no azahoanao vola sy ny arakaraky ny atsara ny entanao tsy mamenatra zany fa tamin'izany fotoana zany tsika tsy dia hita loatra tsy dia hita trasy ny mpilalao teto Madagasikara dia tamin'izany fotoana zany tsy dia nandeha hifananana ihany nisy fotoana mpilalao sy président anankitelo ny antso any ala teto Madagasikara tamin'ny 2008 nanasa ho any Nigeria mipetraka tany teo amin'ny ray volana sy tapany zany hoe natao tamin'izany fotoana zany dia tena mijery mpilalao fotsiny ny etoana daholo ny fresiny rehetrarehetra nisy ihany nalefa nandehananao testa tany ampitan-dranomasina tany Eropa fa zay le izy hoe zay ny avo ny olona ny ivelany sy tena mahay no alaina raha misy testa ao anatina centre de formation anankiray mety hoe misy ankizy 300 raha mahita anankirory zareo dia zava-dehibe zany ny zava-dehibe ao anatin'le agent des joueurs dia zao rehefa mahalafo mpilalao ianao
dia zany zavatra avy any amin'ny FIFA mihitsy tsy hoe alefako ianao fa menao vola fa misy droanao avy any amin'ny FIFA mihitsy sy avy any amin'ilay club zay azony zay zany ny asan'ny agent des joueurs ohatran'ny Riolo agent des joueurs ny Ronaldo sy ny sisy reny manam-bola satria plus izy miakatra ny contrat n'ilay mpilalao dia miakatra koa ny vola raisiny miakatra ny karamany miakatra satria misy pourcentage io zany vola ara-dalàna rohatra ka mandeha fa zay le teneniko anao ny atambarotritsika tamin'izany mbola tsy dia fa tamin'izany zany nisy fotoana coach Roro ohatran'ny enoeny kely ihany hoe maka vola amin'ny banque dia mandoa vola ihany no alefa sy salam zany marina ve zany sa mandiso an'izany ianao mampime amin'izany zavatra resanin'ny olona rehetra zany tamin'ny andro ny ataontsika hoe raha ohatra raha zay le atao FC Ravinala izavy mono raha ny agent des joueurs ane mamono tena manao an'izany gasikara satria zao le izy ny any andafy tsisy azo anaovanao tsy mitovy amin'ny eto Madagasikara zany hevitry ny olona eto Madagasikara zany hoe ianao manam-bola dia alefako any andafy ny mazonao ny simba ao anatin'izany ary le izy any amin'ny FIFA ny anaranao tamin'izany ny anarany agent des joueurs ny FIFA tsy azonao atao mihitsy no maka vola amina mpilalao anankiray hoe andaonao alefako any andafy nefa mpilalao tsy manana ny maizy azy akory na hoe zay manam-bola ihany no alefa na zay manam-bola ihany ny alefa possible zany tsy possible zany zavatra tsisy io satria zao le izy raha zay manam-bola ihany ny alefa nefa ankidy tsy mahay miazakazaka ny lasany ankidy tsy mahay mandaka baolina akory verimaina fotsiny mazava tsara mihitsy coach Roro nivoaka teny amin'ny haino amanjery teny ihany koa ny karama be zany zay angatandreo teratany vahiny zay tao anatin'ny shortlist tsy haiko raha hitanao amin'ny ifidianana ny ofoloa asa manao ahoana ny anao coach Roro manao ahoana ny karamanao hero maromaro koa ve ny karamanao sa ohatra inona zany ny karama ny coach Roro raha ohatra ka azo resahana dia iza no mandoa ny karama ny coach Roro eo andalam-piresahana zay amin'izao fotoana zao anisan'ny saika tsy nahafahako androany zany gasikara eo andalam-piresahana sy eo andalam-panaovana an'ilay izy eto dia nipiteny coach Roro raha nanaiky any itony amin'ny Barea tsy faninana amin'ny mpanazatra vahiny maheno resaka atsyatsy alohan'ny zavatra rehetra dia fitiavana aloha izay foana verina any amin'ilay niteneninao tao amin'ny resaka mpilalao ale teo taloha coach Roro dehibe no niteny hoe aza maka an'iny fa lafo karama be iny nisy mpilalao nisy ekipa anankiray teto Madagasikara tena tsy niresaka tamiko mihitsy satria izay ny nandeha tonga ny fotoana farany rehefa naka izy dia gaga izy hoe zay ve niteneninao to izy zay le izy coach Roro nitondra Kospenina nitondra ny Uska Foot raha ny ekipa noetiko teto Madagasikara na champion de Madagasikara ihany any farany tamin'ny AS-Adema tsy mbola nisy ekipa nanam-bola be ka nanakarama vola be any coach Roro mandragna zany zay mety hisy teny any hoe coach Roro tao aminay zao ny karama nomenay azy fa nisy fotoany coach Roro mbola izy ihany miantoka ny rano sy ny hoan'ny joueur sy ny frein joueur rehefa mody tsy mandray vola fa fitiavana le izy dia hoanary ny zavatra iny matoa tonga amin'izao toeran'izao zay lalana nandalovan'izay nisy expérience be dia be tamin'ny fitondrana ankizy sy mifiarana amin'ny ankizy dia amaly anao amin'le fanontaniana farany hoe raha ny karamako amin'izao fotoana izao tsy faninana amin'ny vazaha hoe ameo 15 000 euros ameo 20 000 euros raha afaka manome an'izany ny fédération mety tsy fantatro afaka manome an'izany ve fa za ny niarany aina tamin'ny fédération foana tao anatin'izay nanomboka nitondrako ny Bariasany ratarotsika tsara dia nanana olana be dia be zay aloha ny andeha any amin'ny Kozafa any amin'ny Kozafa zay miroa ny lalao amin'ny valo ny mpilalao vao tonga iny mivokatra na fantatra satria zanakatrano amin'ny fédération malala tsara ny fiainan'ny fédération sy ny rehetrarehetra ho ana rehefa tena mahazo ny hoe miasa dia tokony tonga amin'ilay tokony ho izy dia manaiky zany akory tsy midika hoe tokony mena 15 000 dia zany indray ny teny hoe alohany tsy 15 000 raha misy an'izany moa 15 000 euros izy amin'ny gasikara no andeha andany zany mampatonga anay mametraka fatanina mba sarotiny ihany koa amin'ny malagasy satria hoe famaninina asa ianao nisy fotoana za moa tena namoaka publication zay ianao mbola tany ampitan-dranomasina ianao tamin'izany hoe famaninina kosa rehefa vazaha dia ananatsika vola ero sala am'ity navoaka consifre tamin'izay fotoana zay mena vola any knapsa ihany koa nanovazovazy misy ny ary hoe mba meo an'le vola be amin'ny knapsa ihany koa coach Roro fa io ny résultat io zao izy mandray ny Barea androantsika miresaka tsy haiko tsy ady an'izany ve ianao mba tsy ho fanambaninantsika malagasy ihany koa satria hoe rehefa vahiny ve
de zakatsika fa rehefa gasy ve de ambanitsika ny fifanarahana zavaina melolo ny fifanarahana atao amin'ny fédération de ny hoe ty lalao roa ty ihany ganasy Angola retour any Angola dikan'izay rehefa atao zay fotoan'izay de efabolana ao anatin'izay efabolan'izay karazana tsy hay hoe azo zay ve ny tenenako azy hoe teteza mita ihany any eo tena izay mihitsy ny fanarahany hoe tsy misy ninina mety ho vokatra eo de tsy afaka hiteny aho hoe tsy maintsy za ihany nitondra eo rehefa avy eo de ao anatin'izay efabolan'izay napetraka daolony hoe inona no tokony ato, inona no tokony atao, inona no tokony atao eo andalam-panaovana an'izy mihitsy eo andalam-pamarana zay gasikara de mbola tsy afaka mahazo valiny mahafapo mbola tsy afaka mahazo valiny mahafapo na de hoe ohatrinona marina efa tokony ho tonga tam'izay zay teo fa mbola iveriny resaka zay am'izao fotoana zao rehefa avy eo de mino afa tsy ho ely zany de oreny rehetra eto kosa de miteny tsy ilaza anao hoe ataoko fotsiny am'izao tsy manino io na mille euro ny zay kosa angamba diso satria ary zay araky ny teneninao zay hoe mila mametraka koa tsika hoe ny gasiko io tokony rehefa tonga eo de tokony hitovy tokony misy zavatra atao fa mila manady ady sy mila mipetraka tsara ianao hoe manahoana ny fotoana inona ny zavatra andrasana ato inona ny azo io inona ny zavatra tokony atao zay efa resantsika teo zay hoe lalao anankiroa de ao anatin'izay lalao roa zay mino afa tokony ho tonga any amina zavatra miafara hoe samy partie anankiroa zany tokony samy afapo zany izy ny mandoa anazy ny FMF ve sa ny fahafantarako azy aloha hatreto satria zay amin'ny zavatra ohatr' zao de tokony fédération malagasy ny baolina kitra fa ny fanampiana tokony hoe raha misy mifanampiana avy any amin'ny fanjakana anjara ny fanjakana sy ny fédération no mifanaraka amin'izay zany hoe za zany tokony tsy hafantatra mihitsy zao ny vola alohan'ny fanjakana na ohatra na zao ny vola alohan'ny sponsor fa ny fantatra de ny fédération malagasy ny baolina kitra no mandoa azy onoa kotsaroro inona ny objectif napetraky ny FMF taminao zany amin'ny fitondranao amin'ity Barea ty Asakanina 2025 ve mondial 2026 ve raha to mety hoe ratsy ihany koa zany ny vokatra azo amin'ny lalao nosy indray io anontaniako io de mety hisy fiantraikany amin'ny Barea ihany koa ve zany tompoko mety hisy raha ohatra ka hoe ratsy daholy fa ny inona moa zany ny fepetra voalohany napetrako kosa lalao roa no nanendrena dia ny lalaon'ny Ghana sy Angola dia io lalao roa mazava ho azy ny ray amin'ny 7 volana jona lay Angola zay any aminy amin'ny septambra toy ny lalao ray ihany zany aloha izy alohan'ny lalaon'ny nosy de za ny fepetrana mba nangatahako dia ny hoe raha ohatra andray eny eo de za ihany no mitondra ny lalaon'ny amin'ny lalaon'ny nosy fa tsy hoe lalao anankiray no andeha anajanonako ny lalaon'ny nosy aleoko tena tsorina manana ambition kokoa sy somary manana vitrika kokoa any amin'ny lalaon'ny nosy no ny amin'ity Barea ty ny antony de tsotra efa nitondra ny lalaon'ny nosy tamin'ny Jeux des Îles tamin'ny 2019 iara-malala mivokatra de somary manana an'izay ambition zay hoe fotoana ahafahako mety hoe manarina an'izay ve ty amin'ity taona ty sady indrindra eto Madagasikara eto amintsika zany hoe vory daholo ny fepetra rehetra mba ahafahako mety hoe mahomby tamin'izany fotoana zany nisy Barea nisy Barea San ny any Barea fahatelo tany amin'ny Jeux des Îles zany hoe tsy mitovy amin'izao zavatra iainan'izao de nanaiky ry zareo de ny fepetra manaraka io ianao hoe ny Coupe du Monde 2026 CAN 2025 de tonga de eto amin'ny tena atreto ny fanarahana ty lalao roa ty ihany ninona vokatra eo ninona vokatra eo mazava be koa ny tenin'ny fédération malagasy ny baolina kitra hoe ry zareo amin'izao fotoana zao efa mamaramarana ny mandahana satria efa isy oatoato iny efa mivoaka maly iny ihany fako maly raha tsy diso hoe amin'ny oktobra ny fifidianana de tsy de marina be mihitsy ny fanapakevitra ny raisiny tsy fantatra na mbola ry zareo no eo na tsy ry zareo tsony zany hoe na mbola eo ary zareo de efa zavatra hafa ndray zavatra vaovao ndray ny ataony noho zany tsy afaka mihitsy zany amin'izao fotoana zao iteny raha mandresy ianao mandresy an'ireo lalao roa reo de ianao ihany no eo satria mety olo-kafa no eo noho zany arakaraky ny fivoaran'ny toetra raha ao anatin'ny fédération mety afantarantsika hoe raha tsara moa ny vokatra mety mba manana heritsika zany mety hitondra ny manaraka indray fa rehefa ratsy ny vokatra de efa mazava ho azy zany rehefa ratsy ny vokatra tsy tokony hitongo toerana afaka mampanantena vokatra nefa ny ve matona ny ray androantsika miresaka eto de miteny matona ny ray matona anao de tsy tokony eto ny teny hoe zao le izy ka ny zavatra rehetra efa fantatra
lalao amin'ny fahavalo amby folo ny volana jona ny lalao mila manomana mila miasa de amin'izah miteny aminao zao gasikara de efa miasa zay miaraka amin'ny télé technique nationale miaraka amin'ny staff techniqueako rehetra fa tompo miasa zay amina mpilalao na eto toerana na ny velany ato efa tsy ho ela tsony de efa tokony hivoaka ny lista de rehefa mivoaka ny lista de tonga de miasa zay miaraka am'izay mpilalao afaka eto toerana zay tonga de afaka manomboka zany afaka tonga de manomboka androany zany tsika raha miresaka io coach Roro de anao zany zao sady coach ny Barea Tsanona ny coach ny Gilles ny coach ny Barea azo lazaina zany fa hoe tena any aminao mihitsy zany lakle ny baolina kitra malagasy androany rano sokajy avaty amin'ny gasikara fensomo moa zany zay fa tia antafotsiny hoe manao ahoana ny pression ao aminao am'izay le andraikitra magadiry telo fotsiny zay nyresaka hoe Barea Gilles sy ny Barea Tsanona manao ahoana ihany koa ny staffinao mba azonao resahany eto ve iantso andreny ataontsika hoe mpilalao taloha na ancien joueur reny ve coach Roro sa ny staffinao tany amin'ny Tsanona ihany no entinao am'izao zany hoe sady Barea Tsanona no Gilles no kanina ito de efa miteny sady hoe ny Tsanona iny efa vita efa vita ny Tsanona tsy misy milaza mihitsy hoe tsy maintsy coach Roro indray ny tona ny Barea Tsanona manaraka zay aloha zany indrindra misy an'ity Barea kanina sy ny Gilles ity ao anatin'ny football gasikara manodidina ny football rehetra ny tontolon'ny baolina kitra mora manadino izany hoe azoko antoka tsara arakaraky ny vokatra amin'ity lalao roa sy ny Gilles ity ny hoaviko rehetra amin'ny Barea de Madagasikara sy ny fiainanao ihany koa sy ny fiainana isan'ny victime zamantsy Nicolas Dupy zay mihitsy manao ahoana impression teny anao hoe nanao impression entana be Gasikara mafy be indrindra raha ho manokana aloha zany de efa mafy be de be ny pression be de be ny zavatra mifamaovao ataondao tahotra ny tahotra ny tebiteby fa ty averiko foana hoe mpifaninana compétiteur ianao matona anao an'ity zavatra ty de tsy maintsy misy foana zany na hoaiza na am'izao fotoana zao any mandray na afaka rotaona ny andray ny Barea misy pression foana misy foana na hoaiza ianao na rehefa ilalao ianao na inona io sokajy lalaovany io ny olona mantsy miteny hoe Gilles zany mamaivana be fa za ty amerina kely 30 taona tsika nahazo médaille d'or farany tsy nahazo mihitsy tsika dikan'izany misy pression zany misy tanjony zany eto amintsika no atao zay Gasikara de zavatra efa iainana foana amin'ny pression ny vavan'ny olona any anatin'ny tambajotra reny de indraindray raisina ho hery mampatanjaka raisina ho fanohitra androsoana indraindray mamparary olombelona mitafy nofo sarainao de indraindray marary fa hoentinao le izy ampandroso kokoa ho anazy zany de zay hoentiko le izy ampandroso hoentiko le izy iazahana hoentiko le izy anaovako ny tsara foana zany hoe miaino de mijery de indraindray misy marary fa zao misy marary hoe zao atao marary le teny eo fa marary mampiezaka anao hoe aleo anao zavatra ohatr'izao indray manao ahoana ny staff coach Roro iantso ancien ve anao sa le tary amin'ny Tsanona ihany ny tena marina de ny staffko tany amin'ny Tsanona ihany ireo staffko ireo tiako ampahafantarina kely eto Gasikara ireo tsy staffko hoe ny Tsanona ihany fa ireo staffko ireo ny ankamaroany de efa staffko tany amin'izay club anisy rehetra de izahay ireo tena efa groupe kely ray niaraka efa mpiara-miasa foana de efa mifankafantatra tsara hoe inona ny tiana toavana inona ny atao ireo ihany staffko fa mbola eo andala tokony anampy mety isy mbola tsy fantatra mbola vinavina anisan'ny fepetra mba nangatahako zany hoe de ny ekenjareo fa eo mindala pijereny zay am'izao fotoana zao mety isy staff vahiny ho avy eo mety staff vahiny ho avy eo fa ny olantsika de zay hoe atombotra be le fotoana le staff vahiny tsy azotsika atao hoe tongava aty de ianao zao ny toeranao fa izy mila trano eto mbola jerena daholo zany rehetra zany ho vitatsika atao anatiny 5 andro ve zay fa mino fa aorinan'io ngamba tokony ho isy misy mety isy ova kely ihany koa ny staffko fa ho vita eo andala ancien joueur mety azo eritreretina ve ny ancien joueur mifafantarako azy tsy de tonga de zao ny ancien joueur ilaina foana ny ancien joueur amina staff ohatrany satria zareo nefa mifankafantatra sy mifankalala tsisy zay maratsy an'izany fa hatreto aloha zany de mbola reo staffko reo ihany eo Gasikara mbola raha miampy zany de miampy efa staff efa niaraka tamiko taloha ihany keo ary efa promotion ihany keo misy olona anankiray zay tonga de
tsy mampanino miteny eto marina mbola tsy mivoaka officiel fa za zao maka ny le marque zany promotionko amin'ny licence A zany afaka manampy tsarana ao anatin'le izy zany mety ho fanampiny ao anatiny. Manao ahoana zany no andaminanao ny Barea amin'ny G2Gilles sy ny Barea A Kotsaroro groupe ray ihany ve sa samy hafa araka nambarantsika teo ny G2Gilles mantsy tena atao hoe aty amin'ny tantsika ary taky vokatra mila vokatra isika raha teo araka nambara teo hoe fa 30 taona tsy nahazo an'izay medaly volamena zay tao anatin'ny G2Gilles. Ny Barea kosa raha amin'ny ataontsika hoe fifaninana ny kanina dia efa raraka na dia mbola misy lalao roa aza ka dia ahoana zany ny andaminanao an'izay Barea roa tonta zay araka nambaraka teo groupe ray ihany ve sa samy hafa anaovana ho manokatra zay zavatra zay tokony ho jerena satria mazava be fa misy an'ireto Barea kanina reto tsy afaka milalao any amin'ny Barea ano G2Gilles misy zareo zala avy any Eropa zao tsy mahazo milalao mihitsy mbola miandry n'ilay tena lalàna hoe tena hipetraka zay hatramin'izay mantsika afaka maka ny mpilalao-tsika ao la Réunion na Seychelles na Maurice satria aty amin'ny région ny Océanie io ohatrany maheno siosondresaka amin'izao fotoana zao fa tsy ialako mbola tsy mahita taratasy eto lalàna mbola tsy mahita official fa hoe tsy mahazo hono tsy mahazo tsony rehefa tsy milalao zany hoe mitovitovy amin'le sanina ihany mbola honohono zany raha zay ilay izy dia anahirakirana somary tsy milalao eto Madagasikara amin'le G2Gilles io amin'ny G2Gilles io hatramin'izay tsika afaka maka ny mpilalao-tsika ao la Réunion any Seychelles any Maurice fa misy honohono mandeha zany amin'izao fotoana zao dia ozy ianao manao na fandaharam-potoana ny G2Gilles efa somary elaela ihany no efa voatendry tona ny G2Gilles dia efa niasa dia efa nanomana dia efa manana ny mpilalao hoe nanara-maso an'ireo mpilalao teto amintsika nanara-maso an'ireo mpilalao any la Réunion reo hoe iza ny tokony afaka handrafitra an'izy dia ny G2Gilles tonga dia toroko eto fa miakina amin'ny fanapa-kevitra ao amin'ny direction technique nationale ho ahy manokana voatapitra ny lalao amin'ny 17 ny volana Jona ninona vokatra eo dia angamba herinandro na efatrandro aorianan'iny lalao iny dia manomana ny G2Gilles indray izany hoe misy mpilalao zay loko ferinany kely amin'le loko ilay mpilalao milalao eto Madagasikara zay voantso ao amin'ity lalao ionana amin'ny Ghana ty misy amin'izy ireo mazava be izy ara moa voantso atao amin'ny mazava be izy raha voantso amin'ny G2Gilles tafiditra ao anatiny fa tiako mariana kely Gasikara be dia be zany ahian'ny olona sy resaky ny olona rehetra be dia be no hoe d'office miala tsiny zay moa ny fiteny prioritaire zany ny mpilalao amin'ny Barea sanina tsy atompoko tonga dia nantisipinao le fanontaniana fa zay mihitsy no zanatra zany izy nefa efa nesanao kely ihany fa tena te antany mahitsy mihitsy hoe iantso expa ve zany i Kotsaroro sa ireo loko ihany zany nanao an'ny fampivondrona na manaraka eo zany na ny 17 ny Jona na ny G2Gilles tonga dia mahitsy iantso dia mahitsy be koa ny avaliko anao Gasikara iantso ny malagasy rehetra maneran-tany anisany eto Madagasikara zay malagasy vonona iaro ny vonona pirenena dia manana ny ampo pirenena malagasy manana ny fepetra rehetra zany hoe performant tsara en forme tsara ny lalao tsara izy mety misy koa mpilalao mety hoe fa fin de contrat fa vonona tsara izy ny lalao vonona tsara izy ny mety hoe za zao mahita tsy ho teneniko eto satria mbola tsy mivoaka ny izy misy mpilalao efa tonga eto Madagasikara nge reo expert reo efa eto Madagasikara dia raha ireo mpilalao reo efa fanarana efa mifampiresaka zay hoe raha anao nareo dia andao no entraînement miaraka amin'ny mpilalao loko eto Madagasikara zany hoe manana 10 andro tsika anomanana dia arakaraka n'iny ny ahitananao tsy maninona zany fa tsy ilay hoe expa izy dia efa mijanona tsy ny lalao dia 3 andro mialoha izy no voatonga dia ho ampiloloavina zay kosa aloha zany tsy hisy zay tsy hisy anato manko ratsorona zany ohatrany hoe malaza sarotrarotra entina na hoe sarotrarotra fihezana zay ireo bandiny expa reo efa misy lamina hoe na hoe efa manana lamina ve Kotsaroro zany ny amin'ny tantanana azy ireo amin'izay zavatra izay satria ho atsika tena mpakafy fody dia mahafantatra tsara ny tiako tenenina ao anatin'izany mazava ho azy ny baolina kitra lalao iraisana collectif dia Madagasikara tsy manana mpilalao ray na roa manana Mbappé na Messi na Neymar na Kane na tsy manana mpilalao anankiray tena hoe ahafahantsika manao elanelana be noho izany sika tsy misy afa-tsy ny fiombonana sy ny fiarahana ihany dia ny zava-dehibe tena asa goavana be tsy maintsy ho atao miantso expa miantso loko
dia ny fampiraisana sy mifampivondronana andreo rehefa teny aminao eto Gasikara tonga dia eto no miresaka aminao efa miresaka amin'ireo mpilalao any ivelan'ireo amin'ny telefona amin'ny resaka amin'ny réseaux sociaux amin'izao fotoana izao dia efa mifampiresaka izay dia efa mifanazava mihitsy hoe zao ny zavatra tokony atao rehefa tonga eto zany alohan'ny lalao amin'ny 20 zay kosa aloha zany dia tokony omeko zay azoko atao tsara ary vitako tsara ny tsy vitako dia ny miteny eto hoe tsy maintsy mandresy satria ho baolina fa ny vitako kosa dia zao vitako monsieur Gasikara mampiombona ny mpilalaotsika ny raiky amby folo miakatra eo ambony kianja dia raiky amby folo miombona raiky amby folo vonona raiky amby folo miaraka ndao iombona hiaraka hibata zavatra anankiray tsika tsy voabata ireo vao tsy miaraka fa ndao tsika hiaraka hibata dia mikisaka ity zavatra ity zay zany aloha zay kosa dia azo antoka zay anisan'ny olana kely hita mantsy tamin'ny farany coach Roro zay le ataontsika hoe tsy tena fampino fampivondronana dia tsy tena misy collectif loatra eny ambony kianja eo ihany koa mahasambilasitsika androany fa ampy tsara koa ny nivoan'ny mpilalao avy eto toerana hiaraka hilalao amin'ireo mpilalao expatsika ireo ao anatin'izany rehetrarehetra zany onoa coach Roro afaka mba mamesy papapapa kely ve anao sa hoe tena aloha hiandry lista officiel aloha mba avango kely eto ohatra manahoana zany reo le efa matetika fahitatsika zany reo le expa misy ny expa fa elakotsiny satria za manana ny olona mifehy ihany koa na toa hoe za mpanazatra ny Barea misy ny direction technique nationale tokony rehefa mivoaka mihitsy ny lista fa ny azoko tenenina aminareo dia zao nyresaka tamiko daholo ny expa zay fantatry ny malagasy rehetra dia ny zava-dehibe zay tena tsoroko eto anisan'ny zava-dehibe ary anisan'ny zavatra niraisiko tena ho tsara mihitsy dia ny fanetretena n'ireny mpilalao reny sy ny fahatsorana satria rehefa niresaka zay dia tapatsorana daholo misy amin'izy ireny tsy ho afaka noho ny antony zay tonga dia resako eto noho ny antony ara-pianakaviana noho ny antony maratra dia rehefa maratra izy nefa za fa mpilalao ihany koa dia samy malala tsara ina moa dika an'izay maratra zay misy koa ny resaka ara-pianakaviana mety hoe misy zao hoteraka ny vadiny ary ny daty zany hoe ny DPA-ny dia tena amin'ny ole fotoana ilalaovantsika io zany hoe 3 andro alohany eo dia apatsorana be mihitsy ny fampiresana amiko zao zay zavatra zay dia efa zava-dehibe ny fampiresaka dia mifampitsotra hoe zao koatsa dia maramba mety koatsa nisy mihitsy ny angavy za koatsa nanao 40 matsa 42 matsa aleo mba akaina kely fa za Madagasikara foana za miaraka amin'ny Barea zavatra ohatr' zany dia amiko zany rehefa misy ny fampiresahana sy fanatonana ny ezahana melo Gasikara dia zao fin de saison tsika zany hoe tsy hitovy amin'ilay hoe 3 andro melo farafaratsiny mba manana herinandro ahafahana mifanakalo mifanatona amin'ireo mpilalao ireo mifanazava mifampiresaka mampiombona zay mantsy le izy tsisy fanomezan-tsinany tsy hoe adalana na hoe adisony zay mpanazatra teo aloatra amin'izay fa 3 andro ane Gasikara 3 andro zay vao miona ny mpilalao avy eto toerana sy mpilalao avy any velany 3 andro rehefa ao anatina tsindro be dehibe anao ahoana ny baolina tsisy fotoana tsony zany anaovana n'ilay le nina moa fampivondronana sy fampiombonana n'le mpilalao fa za anisan'ny mety hoe tombony anankiray ananako amin'ity dia izay foy ny fotoana nanendrena fa saingy zao kosa manana fotoana miampy noho ny 3 andro raha mitaha amin'ilay mpanazatra rehetra zay nandalo teo ahafahako mampiombona ny mpilalao rehetra raisinao zay tombony ho anao ihany koa zany iny ao anatin'izay zavatsay onona koatsa fantatrao tsara mahazo andreo expatsika ireo zay mampitaraina an'ireo dia ny resaka vola ray matetika mianto tena ny billet d'avion sy ny sala amin'izany misy le maratra moa dia mialatsiny fa tena tsy maintsy tononoko aloha ny kambolida tamin'ny fotoan'androny tena naratra tsy nrarahin'ny FMF tezitra ny Paris FC tamin'ny fotoan'androny ny ka ohatrohatr' zany koa anisan'ny miteraka olana eto amintsika manao ahoana ny stratégie any marina mihitsy zany zavatra tenenao zany fa za kosa zao mahita nanomboka hatramin'ny 2019 nanomboka tamin'iny kanina iny amintsika miara-mahita mamelanao iresaka kely hoe marina football ndraisantsika dia miara-mahitsika ny mpitondra fanjakana amin'izao ny filoha-pirenena tia baolina kitra tizy fanatanjahantena fa tena anisany io Barea io anisany ity raha tsy teny aminao fotsiny hoe zay tany amin'ny sanina nahita daholo nareo ngamba ny anjerany ankizy ny godasy dia tonga ny godasy rehefa avy eo mino fa tsy tao anatin'ny ty matoy bolida ny verina nanao kanina dia efa voahitsy zay zavatra zay voalaminy zay zavatra zay ny frais eto mihitsy ary zay anisany anankiray ny fampiresahana tamin'ny mpilalao avy any velany hoe misy vola miala na vola mpanjakana io na vola ny fédération io na vola aviaizy io
misy vola miala ny anafarana nareo tonga avy any aleo mba zavatra ohatrany hoe rehefa manafatra zavatra ianao dia mba miendrika an'ilay zavatra nafarana ny zavatra tonga tiako tongavana dia ny hoe rehefa nafarana ianao dia misy zavatra nyrasana aminao anatin'ilay milalao manomeza aleo mifampitsotra hoe dia tena nisy zay zao gasikara nisy tena miteny mihitsy hoe za kotra efa 3 herinandro nitapitra ny saisonnay za nefa tsy nanao an'le 3 match farany fa somary nisy pimpin physique misy elongation nisy déchirure mety tsy ho tafaverina kotra raha amin'ny 17 volana jona amiko zany efa marika sady nilay fanakekezana tsy fahatsorana dia rehefa zay le izy dia mifampitsotra teo hoe ok ary fa za kotra manome toky anao fa amin'ny septambra efa tafaverina tsara dia vonina any ianao dia raha zavatra ohatr' zany azo atao tsara zany mifampiresaka rehefa aveo rehefa tonga izy malalaka be mifampiresana hoe zao ry zalany tanjontsika zao ny baolina ataontsika zao ny fampifehezana fanarahana fa tsika mila aleo tena tsorina mila manao vokatra tsara tsika migana ile vokatra tsara io tsy mila manao aleo ataoko hoe tsy mila manao vokatra ratsy tsy mila manao vokatra ratsy le résultat ratsy dia inona resy raha azo atao zany dia zay ny objectif hoe tsy manao resy mihitsy eto amin'ny gana zany hoe ny ratsy indrindra tokony atao amin'ny gana eto dia atsala dia raha mba manana atsala tsika any Angola tsika mivahiny any aminy azo atao tsara ny rehetrarehetra tsy misy milaza hoe rehefa any Angola dia tsy maintsy resy foana arakarak'izay ndray ary amin'ny Angola tsika manam-potoana ny manana ary amin'izay fotoana izay misy mpilalao miakatra ndray sy mipoitra avy any amin'ny avy any ambany any mazava tsara mihitsy ahoana no ka ny Lapoussin coach Roro izy moa fantatrao fa nosadiny ny coach Nicolas Dupuis ho alainao ve sa hoajanonao hoe soronao ve le saziny sa mety hoe mitohy izay saziny zay izy mantsy mba fantatrao mba nisan'ny heriny bary ihany koa sady ohatrany nanjavozavo tamin'ny mpakafy baolina kitra ny zavatra zany zay nanasasiana azy zay teninao faran'izay mihitsy hoe nanjavozavo tamin'ny petit baolina kitra hoe inona marina moa no niseho ho ahy manokana gasikara dia tena tsoroko tsy malala tsy mahafantatra ny zavatra niseho tao fanajana tanteraka eto dia manaja an'Andriamatoa Nicolas Dupuis tanteraka amin'izay fanapahan-keviny tamin'ny Nicolas Dupuis satria izy nahafantatra ny zavatra tao manaja azy tanteraka amin'izay fanapahan-kevitra nataony ho an'ny Luc Lapoussin za mpanazatra vaovao tonga dia tsy anjarako ny manontany sy miditra ao anatin'izay amin'izao fotoana izao eo andalam-piresana amin'ny Luc Lapoussin namoaka ny tao am-pony sy ny resaka amiko ny zavatra rehetra izy teny anaty tsotra raha ohatra ny Loïc vonina zay kosa aloha raha ohatra izy vonina mbola hitondra ny akanjony Barea vonina ary vonina anaraka ny fipetra rehetra discipline rehetra ao anatin'ny ekipa-pirenena malagasy mitovy amin'ny mpilalao rehetra zany hoe tsy misy traitement de faveur tsy misy hoe rehefa milalao tsara ianao dia ianao mpilalao mendrika dia ny ianao azo ataon'izao amiko tsisy olana mitovy daholo dia ho ana teny izay mihitsy ny zavatra napetraka hoe ny staff vaovao tarihan'ny coach Roro dia mila ny mpilalao rehetra tsakanavaka na expa na logo ka vonina sy mafeno mifepetra ahafahana mahatonga ao anatin'izany atao hoe ekipa-pirenena zany indrindra ekipa-pirenena A izay atrika lalao goavana be tena goavana le lalao fa tsy misy an'izany hoe tsika efa tsy tafakatra dia tsy manenina hoe maninny koa anisany manana ny toerany raha eto Afrika manana ny toerany raha tsy teny afa-tsy i Andres Jordan io fotsiny tsika dia izy koa mbola hiady voalohany satria izy telo mbola ao anatin'ny course voalohany daholo hafa ihany ny voalohany dia mino fa gana tsy tonga eto amintsika fotsiny hoe efa resitsika 3-0 reo tany taty amintsika resitsika moramora eo ny baolina kitra gasikara tsisy lalao roa mitovy na lalao maly natao maly dia nahaverina rafaka pitso tsisy lalao roa mitovy mihitsy noho izany ny lalao rehetra samy hafa foana dia izay ny tiako taritana ny sain'ny olona rehetra hoe resy telonao tsika tany tsy misy afaka ilaza mihitsy ho resindray tsika eto anao amin'ny lalao famerenana azo eritreretina tsara tsy maninona fa za eto gasikara no miteny azo eritreretina no mahazo fandresena eto amintsika rehefa vonina daholo ny rehetrarehetra sy vory ny fepetra takina rehetra ahafahana manomana
rehefa tsara fanomanana. Mety azo eritreretina ahita endrika vaovao mpilalao vaovao ve coach Rorora ho an'ireo expatsika ireo satria ny akamaroany zao dia saika any amin'ny D4 Ryan Ravelson ihany zao sisa nitako hoe D1 zany amin'izao asa zao reny hoe mba anisan'ny tafiditra sa reo le expa efa mahazatra fa fahitatsika ihany sa mety hisy olomba vao mbola tsy fantatritsika mihitsy tonga dia mitsotra amin'ny marina gasikara vao 3 andro no voatendry vao 3 andro no voatendry ny lalao nefa efa afaka 10 andro sady somary fohy ny fotoana eo andala piresana mihitsy zay manana mpilalao be dehibe fa angamba aloha tsy tononoko aminareo manana mpilalao be dehibe azo fampiresana azo resana tsara manana ny zoperenana malagasy tsara malagasy mihitsy fa raha ny amin'ny lalao amin'ny Ghana ny azoko tenenina dia zao nisy mpilalao iverina zay mety efa tsy hitantsika tao anatin'izay lalao efatra zay kosa dia mifantatry fa misy mpilalao verina fa aloha nareo rehefa mivoaka ny lista dia mahita an'izy hoe izy ireo mpilalao reo mpilalao efa nieritreritra mety tsy anao izy fa rehefa nandeha ny fampiresahana dia vonina izy ny anao dia verina izy zay ny zava-misy ny mpilalao vaovao angamba mety any amin'ny lalao miverina any amin'ny Angola satria kely dia kely le fotoana dia kely le fotoana na ny fotoana mbola fampiresana sady zany mpilalao vaovao zany gasikara tsy vita andresaka raha telefona fa zany mpilalao zany mila mifanatrika dia mila mifandresy lahatra hoe inona moa no tena tombotsoanao sy angalananao ato amin'ny ekipa firenena malagasy dia inona koa ny tombotson'ny ekipa firenena malagasy makanao zany zavatra zany tokony mila fampiresahana nefa mbola kely ny fotoana gasikara fa mino fa any amin'ny septambra rantsika za manome toko fa isy zany farany sisa manahoana ny resaka materiel satria io koa anisan'ny olana foana ho an'ny Barea A tamin'ny fotoan'andro moa tsy aloko ry faneva le mbola mivarotra Adidas sy ny tariny reny ny androany ozy ianao hoe efa manomboka hita mifandraisana anjara ny fanjakana mba anisana metraka an'izany fepety zany ihany koa satria mamenatra matetika ny tsika malagasy indrindra kozafà zao nareo tratra mihitsy na asa efa misy anticipation momba an'izay hoe mino fa tsisy olana ohatrany anay tamin'izanona teo indrindra ty Barea A ty ny Barea hatra amin'izay ny olana talohalohan'ny onony ny Barea dia le hoe iza ny ekipa iza ny raisina reny resaka atao anatina marketing zay tsy dirako fa ny zava-dehibe dia za mino tsy tokony Barea no anana olana ara-materiely raha amin'izao fotoana izao no resantsika satria zany zavatra zany efa manana tompona andraikitra amin'izany efa manana tompona andraikitra amin'izany ny Barea fa manana tompona andraikitra amin'izany dia mino fa tsy tokony izany tsony ny olana mino fa zany tena olana tsy tokony izany mety hoe ho resana ato anatin'ny Barea ny fahafantarako azy tsy tokony tonga any amin'izany tsontsika manahoana ny fifandraisanao sy ny coach Nicolas Dupuis taoriana ny ty fanindrinanao ho mpanazatra ny Barea natao arina natao aloha tsy manana olana ho manokana tsy manana olana amin'ny Andriamatoa Nicolas Dupuis dia za koa mino fa izy koa tsy manana olana za ary indrindra izay mirahalahy zay tsy dia tena nisy fotoana be dia be fampitakosina fa rehefa mifaneneny nisy fotoana izy zao rehefa tamin'ireny lalaoko tamin'ny Botswana le qualification tsika reny tonga teny amin'ny bis izy manome fakahirezana ohatrohatro zany tany Algérie zay misy fotoana izy mandefa message ohatran'ny olona rehetra ohatranareo miresaka izay dia mino fa atao anatin'ny baolina kitrany ahoana moa zany ny tenenako azy hoe anjarany Andriamatoa Nicolas Dupuis zao aloha no miala mbola ho avy koa ny anjarany Royal tsy maintsy ho avy zany amin'ny baolina kitra zay mihitsy tsy afaka io tsy misy afaka manao an'izany manana mpanazatra malaza may be netsika ny any ampitan-dranomasina gasikara nahazo Champions League Thomas Tuchel fa io izy io tsy tsitsitsona miarana hitandro Mourinho ry Ancelotti sy ny sisitsika zay ty asy ty ity asy ty tsy tokony hanangana-pahavalo rehefa mialy ianao dia zay olona misolo anao ao tokony ho arabaina indray ary dia omena hoe mirary soa mirary fahombiazana tokony izay resaka tsanina kely araroto kely ity ampamarana na coach Roro satria ativitra kely resaka prise monnaie milohan'izay nefa nisy interview zay nataon'ny Nicolas Dupuis foninareo mbola tany amin'ny tsanina dia ozy izy hoe ny tsanina dia amateur ozy izy ary compétition amateur fa tsy professionnel ianao anisan'ny tondra ny Barea tsanina tany tamin'izany fotoana zany ahoana ny andraisana ho an'izany resaka Nicolas Dupuis tamin'izany fotoana zany angamba ny marina gasikara izy ny tokony anazava ho ana
ny filazan'ny olona rehetrarehetra nanao an'iny saniny tany dia nanao an'ilay lalao tany dia nahita tsara ny ahavon'iny lalao iny zay tsoroko eto maninona moa za eto dia mamerina kely aminao hoe resin'ny Sénégal ntsika dia mamerina eto resin'ny Sénégal ntsika satria noho ny ahavon'ilay lalao za eto dia miteny iny ny ahavo farany tratratsika iny lalao manasa-dalana iny na ho ampana zatra na ho an'ny mpilalao exceptionnel be no anay rehetra zay numéro 1 ihany koa ny Sénégal eto Afrika amin'izao satria io proof ny coupe efatra zao dia lasa ny daholo izy ho ahy manokana raha ohatra ka hiverina amin'ny Sénégal raha ny afaka herinandrony iny dia sako no miteny eto fa mety tsy naharesy tsony izy satria be dia be ny lesona azoko teo amin'iny lalao iny ny hoe amateur sy tsy amateur mety ho anahy zany zavatra zany dia raisiko amina fomba miabo hoe amateur satria tsy misy mpilalao professionnel tsy misy mpilalao milalao any velany fa tsy maintsy milalao ao amin'ny toerana misy azy aza adiny nefa fa misy maroka moa tsy nandray anjara ny maroka zao nazy tonga dia Algérie ihany koa Algérie eto zao dia efa miteny ho antsika malagasy tsy manintsika raha amateur satria tsika tsy professionnel aloha ny fanana pirenena eto Madagasikara efa mba misy any Orange Pro League zay Pro League zay mba zay sorako be dia be fa ny Algérie mazava be efa professionnel aloha satria zao ny mpilalao ny lalao tao aminy eny mpilalao ny lalao tao amintsika nalainy rakolona zany efa miangy avy any amin'ny na mbola semi professionnel ary ao Algérie ny club efa professionnel ny any Tunisie marina ny Tunisie tsy nandray anjara tamin'ny sanina amiko iny zavatra iny zavatra mety fomba firesaka dia za mino hoe tena izay tokoa ve ny tiany Andriamatoa Nicolas Dupuis atongavana eo amin'le hoe nelanelana sy ny sisa raha ohatra ka mijerytsika izy amin'izao ina ny avalinao anazy manaiky sa mandiso an'izany amateur zany ianao raha ny sanina ndresantsika raha ny sanina ny resahana dia ho an'ny Madagasikara dia manaiky efa amateur satria Madagasikara ny resahana fa ho anahy manokana satria za iny mba lalao iraisam-pirenena ambony indrindra nandehanako fa iny koa ny ambony indrindra azon'ny Madagasikara narina fahatelo dia ho anahy tsotra hoe ambony be iny ahavo iny amiko manokana tsy anjarako no miteny eto hoe ambony iny no ny canne na ambony iny no ny mondial no ny euro fa ho anahy manokana dia zavatra ambony be iny zavatra iny mino koa fa ny mpilalao ny araka tamiko ny staff technique ary ny firenena rehetra zay nandray anjara tao anatiny dia ohatr'izay daholo misy zavatra matianina be ny ainana tany Gasikara zavatra mbola tena tsy hitako za manokana aloha amin'ny mampanazatra anahy dia amiko le izy nandalo etapy anankiray zany tsy maninona mety hoe mbola amateur iny fa zao efa niakatra zanatoatra ray aloha zany tamin'ny sanina dia te hiakatra indray zany zao dia io mba miakatra kely anankiray atao amin'ny-kanina io za ve ho tafakatra avy atao amin'ny-kanina sa enjera zay ho anasantsika amin'ny lalao anankiroa resaka prise monnaie tsanina voaray daholo ve ny volany tsirairay androantsika amin'ny teny io voalohany volana jontsika kotra roroa nafapo ihany koa ve le fitsinjarana farany zay tapaka teo iny satria niteraka adihevitra be mihitsy ny 30% 60% sy maro samihafa iny zavatra iny tokony lamamaloto voasasa atao anatin'ny fédération sy ny sisa ny fiainana rehetra Gasikara misy traika efa azo raisina dia ho anahy manokana zao raha ohatra ka mbola ho avy zany dia efa mahafantatra sady hoe inona sinona ny tokony ho zavatra ho resahana mialoha zavatra tokony atao mialoha nisy iny zavatra iny fa za mino amintsika zao miteny zao mino fa efa voarain'ny ankizy rehetra somary tsy dia nisy fotoana mifampiresahana zay satria mandeha ny Pro League dia misy ny lasany amin'ny province misy ny zavatra rehetra mino fa efa milamina iny zavatra iny tongotra vakivaky aleo tsorina rehefa nandeha ny resaka zay ngely izy tsisy zavatra tsy vita ny fampiresahana ninona Gasikara ny hevitra tsy mitovy ninona zavatra ao atao rehefa mifampiresaka dia tokony lamina foana onako tsaroro tsy tokony sy ny tsemboka ve no hisitraka fa nisy tsy niazakazaka nefa misitraka manana ny hevitra ao amin'ireny rehetrarehetra raha ny tena marina zay fa le izy zay le ny teniko anao miverina trany amin'le resaka atsika hatramin'ny le hoe za ny araka tao amin'ny fédération foana dia nafantatra hoe inona ny ainan'ny fédération fa nisy communication tsy tena mipasy tsara le tamin'ny voalohany zany hoe zay le teneniko hoe lamba maloto tokony tsy nivoaka tao anatiny iny tsy tokony ho tonga ohatran'iny aty amin'ny tambajotsotra tsy serasera sy ho tonga lavitra be ohatran'iny eto dia misaotra ny mamerina eto misaotra ny filohan'ny fédération malagasy sy ny membre zay tarihany ny filoha-pirenena zay anisany nahatonga ny zavatra ny ravina dia rehefa niresahana ny mpilalao rehetra
niaraka amin'ny staff teknika zay nge le tenineniko anao hoe raha nytianay de zato isanjato iny ho anay fa zay rehefa nandeha teo ny fampiresana sy ny sisa de nanaiky tonga teo am'le izy zany hoe zay zavatra zay tokony tongà tany aloha tonga tao anatin'le izy rehefa mandeha ny resaka de fampiresaka zanaka sy ray aman-dreny anie ka tsy maninona satria ohatrany hoe hatramin'ny ligue isinana ohatrany hoe iny tsy anjarako ny miteny hoe tokony azo ve ny ligue tsy tokony azo ny club sy ny sisa iny anjara amin'ny fédération fa rehefa afapo ny mpilalao sy ny staff le zay teneninao ny tsemboka de mijanona eo afapo zany tsika androany tsy mitatra tsony resaka laminy ve zany ny ravina raha za manokana zany staff technique to zany mino fa ny staff miaraka amiko koa de mino fa mitovy am'izay hevitrako zay mino fa nany mpilalao matony mpilalao am'izao fotoana zao milamina de mino fa ny tena afapo ny vola fitady gasikara na iny le $500,000 iny ary no nomena rery mety tsy afapo mety mbola hitadindray arapitso fa ny azo lazaina de ny hoe zay zany aloha ny zavatra miseho atreto de nanaiky de niarana nanaiky de mino fa rehefa niarana nanaiky de afapo koa roro afaka hitanao eto ve ny fanazavana mikasika ny tsy lavina Drogba attaquant izay nambara moa fa hoe ny roasinao teny Carillon tao anatin'ny fanomanana ny tsanona miala tsiny fa rarodikety daholo zay azoko rehetra aloha ingany mbola iveriny koatsa hoe za tsy iverina tsony na de ihany koa zany resaka tamin'iny fa ohatrany hoe variana ny revo ny anao sy ny stafnao mamkoatsa roro inona ny fanazavana ho hitanao androany ho an'ny mpakafy baolina kitra nama tsy te hiverina amina resaka hoe inona nahoana tamin'iny ahoana tsy andehana maro teny eto tsy midikany ninona fa ny anaty tsotra gasikara ho an'ny tsy lavina ny anany resaka momba ny tsy lavina de nijanona tamin'ny 24 décembre teny Carillon tapitra janona teny Carillon i tsy lavina zany mipetraka ho ray aman-dreny de tsy lavina ankizy zanaka sy ray aman-dreny zanaka sy ray aman-dreny mibediny ray aman-dreny averiko tsy nanasa azy tsy nisy azo nomena ny Drogba mihitsy zahay tia metraka ianao mametra-pantaniana amiko satria voasambina ianao tsika isanao ny resaka atao rerana iny de mamaly zany mpanao gazety rehetra sy ny olona rehetra zay miteny tao izy aleo ny boakely hipetraka tsara aleo izy hifantoka tanteraka any amin'ny baolina ho anaty tsy lavina zay le teneniko hoe tapitra teo ny anany nay tsy lavina resaka tamin'ny 24 décembre mijanona eo rehefa manao baolina tsara tsy lavina ka tonga ao anatin'ny fipetra tokony hiatsona azy ao anatin'ny ekipa nasionaly raha zany mpanazatra de misokatra malalaka be ho an'ny tsy lavina varavaran'ny Barea Madagasikara mazava be de ny tamin'ireny fotoana reny tao anatin'ny zavatra ohatroatra zany ny hoe zany mamo angamba tsy anjarako no miteny eto zay le ateneniko aminao mitondra ekipa-pirenena maro be fa tena le version coach Roro mihitsy zary be de be le version mivoaka zany raha marina zany ny olona zao tena tsy mahafantatra inona marina moa zany tena zavatra nitranga tao mety mahazo version avy any amin'ny coach Roro inona marina tena zavatra tsy te hiverina gasikara fa ny anany zavatra tiako tenenina anao de tsotra fotsiny hoe zay le teneniko anao hoe zavatra efa enim-bolana tsy te hamovo fotamandra ny zavatra oatra zany ho ahy manokana tsy lavina de amin'izao fotoana zao tsy lavina mitovy amin'ny mpilalao gasy rehetra raha ny fijeriko tsy hoe raha eona amin'ny tsy lavina na misy zavatra mety atsovana ny tsy lavina de mbola andeha amerina sy le tena Carillon amiko zany tsy pitaiza sy pitatana ny fiedivana sy ny tsy vikevitra ny famalina zany misy tsy tsy lavina rereny za miteny anao i tsy lavina ny tratran'iny zavatra ohatran'iny fa maro ireo mpilalao zay mifamaly amiko ao anatina regroupement fa zao le izy hoe za mipetraka ray aman-dreny de ny mpilalao mipetraka mpilalao mipetraka zanaka foana de rehefa tonga ny fotoana tokony arana de miaraka za te hitarika gasikara androany raha tany amina mety hoe tany amina tambajotry anao na tany amina gazety hafa de efa niteny hoe gasikara za tsy hamaly tsony mamaly anao satria zao tsika isanao vao miresaka ho ana velao tsy lavina aleo tsy lavina mba hipetraka ilalao satria manakorotana ny sainy tsy lavina reny zany mahita taorinany reny fotoana reny de miara mahita tsika manaona moa zao tsy lavina am'izao fotoana zao somary nisy fiatraikany amin'ny ara-moraly zany ara-moraly sy ny lalao ny ataony ireny zavatra rehetra reny satria be loatra le miresaka atao anaty lesy de ny anaty tsotra za eto de mampirisika ny tsy lavina ataovy ny baolina fa mbola manam-potoana ampisehoana an'izany tsy lavina ataovy fa zao ny Barea Madagasikara misokatra ho an'ny mpilalao rehetra zay mahavita baolina raha hoe mahavita baolina ao tsy lavina de tsy coach Roro mihitsy ny teny hoe za nataony lany zao tamin'ny 24 décembre tsy tompoko ary efa fantatry tsy lavina zany fiara-miasa eo amin'ny roa tonta ve mitohy mihitsy Drogba sy coach Roro Drogba sy coach Roro mpanazatra ny Barea zany androany sy mety hoatsona ve ratsolona ny fanontaniana eto zay le teneniko hoe velao izy ilalao tsara miara-malaly tsika
mino gasikara azonao jereny zany miara mahafantatritsika amin'izao fotoana zao ny manao ny Drogba tsy lavina amin'izao fotoana zao a tonga de tsoroko eto tsy ao anaty liste Drogba nohon'ny zava-misy amin'ny nohon'ny performance fa tsy hoe tsy ao anaty liste Drogba nohon'ny resaka teny akary io alao mazava tsara ny resaka zany mazava be a coach Roro no miteny a raha mahavita bola ny Drogba misokatra ho an'ny Drogba sy ho an'ny mpilalao rehetra ny ekipa pirenena malagasy tsy coach Roro mihitsy rehefa mahavita bola ny Drogba amin'ny fotoana iatsovana azy ny mbola iantso indray hoe raha tidiny lanina nanaovany lana tamin'ny 24 tsy tompoko tsy mitazona alahelo coach Roro tsy coach Roro zany coach Roro mivazavaza be sy mitabataba be rehefa tezitra fa coach Roro tsy mitazona alahelo tsy mitondra alahelo matory mazava tsara mihitsy zany amaranantsika ny fandarana ahoana ny hevitry coach Roro momba nyity kitra malagasy zay ambara fa hidiran'ny politika ity tompoko manahirana le hoe tena hidirana politika ny io no sarotra be gasikara samy manana eny fa hatrany amin'ny fifidianana zay ho filohan'ny fédération azy de efa fantatra fa efa misy politika daholo ny fifidianana ho filohan'ny fédération de mazava ho azy fa resaka politika ary ny ataon'ny mpitatana ny baolina kitra de resaka politika ny ena resaka teknika za ty amin'ny resaka teknika za mbola tsy nilatsaka mihitsy na président na section na président na ligue de tsy afaka manamarina an'izay zavatra teneninao zay gasikara hoe tena misy politika tokoa ny ato amin'ny baolina kitra indray io le samy manana ny fomba fandraisany azy ao anatiny mety hoe tonga ny filoham-pirenena coach Roro zao de anisan'ny voateny an'izay gasikara tsoroko eto aminao eto solelake mananana ray aman-dreny taiza ihany ny tena tamin'ny fahakely gasikara ny zavatra nampianaran'ny ray aman-dreny voalohany indrindra de zao rehefa misy olona manome zavatra ho anao de ny zavatra tsotra indrindra ny misaotra na miarahaba olona sy ny manao veloma olona de ho anay tsotra ny fitonam-panjakana tena anisan'ny manampy be dia be amin'ny baolina kitra amin'izao fotoana zao zany koa zaloha tsy azo afenina na izana izy zay zany mampatonga ny coach Roro tazana foana lenahy latoreny mitinina politika miteka dorano fotsy moa zao ny tena akaiky indrindra mitao dorano fotsy de aloha mazava no tiako averina kely vady fototra terrain le nitokanana terrain le nitokanana baolina kitra mihitsy ny président ny CFFA président ny ligue nalamanga président ligue nalamanga tamin'ireny fotoana ireny ny président ligue nalamanga no manasa misy zavatra azo atao eto tsy anjarako no miteny eto hoe za mpanona an'iza fa zao coach Roro hatramin'izay nanaovan'ny coach Roro baolina kitra atao anatin'ny baolina kitra de coach Roro tsy mbola nanao politika tsy manana couleur politika mazava be hoe zao raha tia teny aminao nisy fotoana teo Mahamasina nisy fanatanjahan-ten'ny journaliste teo Mahamasina lalao tao satria baolina de zany lalao niaraka tamin'ny mpanao politika satria nisy niangavy andao mba hampio zay fa sao de tsy ampy baolina le natao fa mino fa tsy coach Roro tsy tonga kosa hoe andao zay mba hampio fa zay lahatretsy de tsy ampy de tora-panderola satria na ny tamin'ny lalao mpanao gazety iny nisy na mpanohitra na mpitondra samy mitambatra teo daholo tao anaty zay le izy de ho anaty tsotra rehefa ohatrany tazana tany ambosy sy coach Roro tsy tany tsy tany tsy nahazo akory ana filazana sy fanasana ary tany ambositra tsy nahazo fa zao ny président ny ligue nambositra tena namako be mety indrindra raha za zany raha tany tamin'izany fotoana zany de mety avy any aminy ny président ny ligue rehetra miaraka amin'ny coach Roro mbola tsy tafakatra sanina akory coach Roro de efa miaraka amin'ny filohana ligue reny de raha reny ohatran'izao fanasana zao gasikara ianao zao raha mety misy zavatra ataonao any amin'ny tanànanao any mety tena andao coach Roro de tonga fa tsy midika akory hoe Real TV fa ianao no mety nanasa PDB zany ny gasikara PDB ny olona manasa atao aorinan'ireny sanan'ireny mba tongava coach Roro fa any aminay mba mila ohatr'izao de tonga mpanetretena satria manasa le olona de tonga de nanay tsy tonga noho ny antony maro samihafa mety hoe noho ny antony ara-potoana inona no heverinao ary fa anatsarana ny tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara inona ny olana aloha voalohany ngambany olona ve sarafitra de inona ny anatsarana anazy farany ahoana ny tazomana an'io le performance atsika io satria androany aloha raha miresaka tsika dia ny résultat ny vokatra tsara tany amin'ny tranona larina fatelo aloha ny mbola mitokodiny eo amin'ny lohan'ny malagasy aloha androany
dia mba tsy isiny ohatrany hoe kanina 7 tafiakatra quart de finale tsika dia nilatsaka be indray ka ohatrohatrany ahoana fomba hitazomantsika ny performance iny coach Roro. Le voalohany no valeko le hoe inona ny olana ny baolina kitra eto Madagasikara, olona sa rafitra izy roa. Tonga dia teniko hoe izy roa matetika ny rafitra sy ny olona reo roa reo tsy afaka misaraka, tena olana goavana be zany. Dia tsika mbola somary tara ihany tamin'ny firenena aty Afrika ihany ary amina rafitra sy ohatroatra zany mety taratry ny ekonomika misy eto ny aviny ekonomika misy eto Madagasikara zany Gasikara tsy azo afenina. Le faharoa izy ianao hoe inona ny fomba hitazomana anin'ilay vokatra teo iny dia ny natsotra ihany, tsy misy afa-tsy ny asa dia fanomanana. Inona moa izay asa sy fanomanana zay Gasikara? Ny fanomanana an'ireo tanora zandrin'ireo. Raha tsy resaka aminao fotsiny any sanina tafiditra larina fahatelo tsika efa ny mpilalao ataoko hoe raha tsy laza any mety hoe ny 9-7 tamin'ireny efa nahazo ny 30 taona. Zany hoe raha isanina manaraka indray tsika dia efa tsy ho reny tsony ao. Dikan'izay zany tokony misy tanora mipoitra avy atao ambany. Ho anahy zany ty efa niteneniko foana. Nisy fotoana mpikavana atao anatin'ny football de jeune ny fédération. Nisy fotoana atao anatin'izany, nisy fotoana mpikavana atao anatin'ny Corène. Io Corène io dia ohatrany hoe rafitra anankiray commission ray anarina ny baolina kitra malagasy dia ny aty ambety teniko foana ary anisany namoronana ny ASR zany hoe école de foot. Be dia be ny école de foot eto fa mila miainga avy any amin'ny tanorintsika, mila miainga mialatsina tsy sanatria eto akory hoe za no izy dia zany andehan'olo hevitra ny fédération ny misy olombe ao. Fa raha ohatra ny baolina kitra afaka manao ohatra ny ataon'ny basketball, ny rugby io zao manomboka miainga zay renge ny basketball Gasikara misy U15 U17 ary tena mipoitra be zareo reny U19 tamin'ny basket reny. Raha manana an'io tsika dia misy championnat national tsara ara-dalàna ny football de jeune na ataoko hoe miainga any amin'ny U17 fotsiny dia mba manana relève tsika zany. Fa matetika io relève io ary zay ny olantsika tamin'ny canne 2019 satria tena tsy nanana relève mihitsy tsika, tsy nanana mihitsy tsika. Dia io zao misy mipoitrapoitra kely indray avy atao amin'ny sanina. Mino fa za andrehetra zany hevitra avy ety amin'ny coach Roro zay fa tsy manome tsiny anizaniza, tsy miteny anizaniza hoe izany tsy mahavita ny asany na iza, fa hevitra manokana avy ety amiko ny hoe football de jeune tokony mifototra be dia be any amin'izany tsika. Farany coach Roro ahoana ny anatsarana ny resaka championnat satria io ihany koa anisan'ny marjefin'ny FIFA zay tsika moa resaka teo hoe isorana moa efa misy ny Orange Pro League makany amin'ny ataontsika hoe fentotra fa manaona ihany koa ny hevitry coach Roro satria misy ihany ty le resaka bolim-pokotany tsy dia le bolim-pokotany loatra fa le coupiomby sy ny sala amin'izany zany matetika aza lasan'ireny ny kianja zay tokony hanaovana championnat ny any amin'ny ligue sy ny tariny ihany koa lasa tsy miainga intsony ilay championnat ara-dalàna zany zay tokony karakarain'ny fédération matetika adin'ny fédération any teo alolo teo ary mba nisy andreny le atao hoe telema coupe du président ohatrany mba afaka nisy compétition ohatroatra zany eo amin'izay le lafiny zay satria tena teknika tanteraka le izy tsy azo idivirana ihany koa ty coupe omby maro samihafa ty. Izy ireny tokony raisina miabo Gasikara tsy dia tena le coupe omby sy le fokotany ny ratsy fa tokony misy rafitra milaza tsara dia tokony fantatry ny mpilalao tsara hoe aiza ny tokony ilalao. Tsisy maharatsy n'ilay coupe omby raha ohatra ka hany ny entana mpilalao fa ny ratsy indrindra dia mpilalao aty amin'ny OPL manao an'ilay coupe omby noho izany takona le ankizy tokony ho hitany ho anazy zay zany tokony hoe tsy maninona coupe omby zany hoe ny fokotany zany ohatran'ny any andafy hoe district dia miakatra kely atsy amin'ny fa ny eto amintsika lay mpilalao ary amin'ny Ligue 1 any a France mpilalao amin'ny PSG manao coupe omby ary ambany voatra be ry tsy dia mety zany. Ny tenan'le fananana finanam-pirenena anao amin'ny ohatrany hoe ny OPL isorana be dia fa efa misy io efa mia tsara fa za mino no ilay resaka Covid satria tsika ratsy fiatomboka tamin'izy io nanomboka kely tsika tonga dia tonga ny Covid dia na io fomba système nanaovana an'ilay fananana io ary nanaiky mihitsy ny président ny OPL amin'izao fotoana izao hoe tsy mety io fa no ilay fotoana fa efa nanome toky izy fa mino andrasantsika eo nanome toky izy amin'ity saison manaraka ity kosa dia tokony efa hanomboka mialoha amin'izay fotoana izay zany tokony tsisy tony io le conférence nord sy conférence sud fa tokony hoe lalao aller retour sy ohatrohatran'izany mino fa hiatsara miandalana
tsara miandalina dia za te hitodika any amin'ireny le coupe amin'ireny tsy ratsy ireny fa voalohany indrindra tokony ho jerena ny fiainan'ny mpilalao zay koa nge gasikara ny tsy azoany mesatsina an'le mpilalao misy mpilalao ne tsy tena mikarama mandray vola tsara dia misy mpilalao indray nefa mikarama ihany izy fa miakina amin'ny président rehefa tsaratsara endrika eo amin'ny président dia mahazo vola izy dia rehefa ratsiratsy io ny vokatra dia tsy mahazo vola manao baolina ry amin'ny coupe izy nefa misy président anankiray no manome azy efatralina ao an-trano sahirana tsy mivoaka ny ankizy ny okalazy ny zaza manao baolina izy dia inona ny olana miaina le performance n'le mpilalao satria maninona manao coupe izy sabotsy anao pelina izy ny lahady efa lany maly le hery tsy mitovy tsony dia amiko zany zavatra zany mbola misy satra mbola misy dingana be dehibe mbola taritsika efa saingy izao kosa efa somary mandroso miandalantsika dia mila tezaina ny tanora hoe rehefa zay ny professionnel rehefa tonga aty amin'ity aty ambony aty anao dia aza midina any ambany any tsony fa velao any ho an'ny tanora kely ray dia misy tanora mipoitra avy any zany dia hita fa zay mbola tsy ampy ahoana natsarana n'le kalitao an'ilay resaka volojamisy satria hatramin'izay dia resany tsy mahavelona ny baolina kitra hitantsika ny any ivelany marina fa Madagasikara tsika fa indraindray aza efa ekipa pirenena mbola manana tsy maintsy manana vadinasa hafa le mpilalao amaranantsika azy kotsaroro oui enjana be io Gasikara ny olana dia eo amin'ny anaran'ny club ny le fiainan'ny club atsika isorana mihitsy ny filohana club eto Madagasikara amin'izao fotoana izao satria ny filohana club eto Madagasikara tena mandany vola dia io vola atsipeny ambaravarakely io tsisy miverina io ny olana Gasikara zany hoe ho anazy zany amina resaka marketing na sponsorine zany ny tokony be dehibe marintsika zao fa manamana ohatrany hoe telema manoana misy reny mialatsiny amin'ireo société sasany zay manao baolina kitra tsy voatonoko satria tsy ho aro voatonoko daholo zany zavatra zany mila ampina be dehibe eto satria tena mizaka ny tseran'ny aina ny club any raha déplacement reny Gasikara ho any Majunga fotsiny ny ekipa anankiray vola be ny lany nefa rehefa tonga any ny président resy tezitra koa président dia tezitra indray président dia rehefa avy eo any karamany zoera mbola manahirana za zany mahita hoe zay le rafitra zay ny tokony iangana ho tonga any amin'ny professionnel kokoa ho any amin'ny resaka matianina dia amin'izay ny mpilalao efa misy manao reo za mahita hoe misy manao reo misy efa mba miaina raha tsy resaka ohatrany fosa zao tsika io fosa io zao mba efa manakaikikaiky an'izany dia io ny tokony toanana tsara fa raha voaleo le président dia ho ravy eo indray ny fosa dia eto indray tsika zany rehetra zany agnamo coach Roro rakotrana be miala filekika tapitra ny fotoana atsika tena mankasitraka anao ny ohatra ny fifanarahantsika sy anao satria ho antsika ny tokantrano mbola isy fiaonana amin'ny tompona andraikitra i coach Roro zao tsika amin'ny teny zao efa maneno ary tsy amin'ny telefona tena ifonako re ny amin'ny fangalarana fotoana aminao mbola eo amin'ny isitra sy ny salam zany koa fa dia mankasitraka coach Roro nakinasana tamin'ity alina ity mankasitraka Gasikara dia misaotra ny fanasana dia misaotra ny mpijery sy mpanaraka ny Real TV mankasitraka indrindra tsisy afatra ihany koa an'ny mpakafy sy ny salam zany ny afatra farany toano ny bareatsika fa reo ny atsika toano aza mijery ny zavatra hafa zao mila mangataka fanonana avy any aminareo zay tena hiasa dia zay ezaka nomeny tsara indrindra avy aty aminay fa toano ny ankizy toano ny boakely toano fa rehefa toananareo dia afaka manomeny zay tokony omena mankasitraka indrindra coach Roro mankasitraka sorantsika rehetra tandokantrano niaraka taminay hatrany farany mametraka ny mandrapitafa ho manaraka indray tokolasy tompavy veloma mankasitraka tompoko Matezatol manolotra anao ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary